Maraina teo kosa no niaona tamin'ny mpanao gazety ny Premier ministre lehibe ny gouvernement Andriamatoa Jean-Maire Berzika. Ny fotoana moa dia naompany betsaka tamin'ny fanehoan-keviny mahakasika ny raharaha mafampany eto amin'ny firenena. Isany amin'izany ohatra ny mahakasika ny fifidianana, eo ihany koa ny fanapahan-kevitra izay niraisiny ny CES na ny fitsarana manokana momba ny fifidianana izay sokajiny ity farany ho fanapahan-kevitra politika. Vola Ravoafy Tsirakotorsono mitondra ny akon'izay. Fanapahan-kevitra politika efa tsy mifanaraka amin'ny lalàna no navoaka ny fitsarana manokana amin'ny sahana amin'ny fifidianana izay mivoaka ny 3 Mey lasa teo ny Premier ministre Jean-Maire Berzika androany nandritra ny feonany tamin'ny mpanao gazety teny Mahazoarivo. Manoloany ny fanapahan-kevitra iny dia mangataka ny siny mangarahara sy fanazavana avy amin'ny CES ny teo anivon'ny gouvernement araka ny nambaran'ny Premier ministre. Raha nivoaka iny fanapahan-kevitra ny CES iny dia hita ary tsapany rehetra fa fanapahan-kevitra politika fa tsy mifandraika amin'ny lalàna izay misy ny lalàna velona eto amintsika. Betsaka zany ny olona nahatsapan'izany. Izay zany no mahatonga izahay tao amin'ny gouvernemanta nilaza hoe tsara ihanytsika no mba mandinika any amin'ny fanapahan-kevitra iny ary manome ny hevitsika mikasika an'iny. Ny fiheverako azy samy tompon'andraikitra lehibe ambony amin'ny fitondrana ny raharaham-panjakana ny gouvernemanta sy ny CES ary ny androm-panjakana rehetrarehetra izay misy mandritra nyity tetezameta ity. Ka dia tsy tokony fanipy baolina ihany amin'izay zavatra izay. Dia ny fivoriana tao amin'ny filan-kevitra ny gouvernemanta tamin'ny alarobia dia nanapa-kevitra fa angataka fanampahazavana be dia be ny lalàna sy tsy volana izay no tanisainay ao anatin'izany fangatahana fanampahazavana izany mba isiny ny mangarahara amin'iny fanapahan-kevitra izay noraisiny CES iny. Momba ny solon'ny filohan'ny tetezamita aorian'ny fametrahany felana dia nanamafy Andriamatoa Jean-Maire Berzika fa ny Premier ministre, filohan'ny CST, ny CT no miara-mitantana amin'ny fitondrana. Mazava tsara ny ao amin'ny feuille de route ny ao amin'ny tondrozotra ny mikasika an'io fa ny présidentny CST, ny présidentny CT sy ny Premier ministre no miara-mitantana ka fiara-mitantana no atao zany hoe direction collégiale eo zay zany ny voalaza ao ka izay ihany angamba no tsy maintsy ankinana amin'izao fotoana zao nilatsaka ho fidiana ny président CST. Nilatsaka ho fidiana ny président CST dia malasa fanontaniana zany mampametra fanontaniana hoe raha izany no izy ahoana raha no atao satria olona ny fidiana izy dia ny fiheverako azy dia tokony fidy koa ny mpikambana ao amin'ny CST ka izay voafidinjareo ao no hiara hitantana amin'ny Premier ministre sy ny président ny CT. Heverin'ny Premier ministre nefa fa tokony hisy ny lalàna izay faritana meloa momba ny fitantanan'ny Premier ministre ny filohan'ny CST sy ny filohan'ny CT. Mikasika amin'ny vola lanina amin'ny fampelezan-kevitra dia nilaza ny Premier ministre fa anisan'ny dinehan'ny gouvernement ny momba izany. Satria misy ny teny hoe aza sina ianona ty atoromarika mikasika an'io ianona mo chiffre moa no tiako lazaina zany. Aza sina an'izay fa manjary manahirana be satria ny chiffre voalaza ao any amin'ny 65 milliards les derrière les deux tours ka raha be zany ohatrany raisim-bola be loatra le fifidianana eto amintsika eto ka dia aokany tsy atao an'izay na dia vola tsy misy an'io raha efa mandeha ny vola isan-karazany zao milliard zao million de dollars zao isan-karazany zao ka mifanohitra zany aloha zao ny hevitra ao amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta fa tsy maintsy mahita consensus zay rehefa mahita an'izay moa
dia avoaka ny fanapakevitra mikasika an'izay plafonnement du budget de campagne électorale zay. Araka ny fanazavana dia nanomboka ny alarobia lasa teo ny toy androany nandinian'ny gouvernement tamomba ny vola ampiasain'ny candidat amin'ny fampelezan-kevitra ny fifidianana filoham-pirenena.